enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falomerabantsika tsirairay avindray atony eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia aty fifaliana ho anatrany ihany koa ny mizaran'ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra hitsara izan-danitra mbola misaotra anao izay satria menao an'izao fotoana izao indray faly mandinga ny teninao, mangataka aminao mba hiaraka aminay eto hanazava ny teninao araka ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe manasaraka ny fiangonana sy ny fanjakana. Amin'ny alalan'ny fandraisana n'ireo fanavahana nataon'i Jesosy ao amin'ny Matio 2:20 miaraka amin'ny fanehoan-kevitra ara-tsinjymandry eo amin'ny Romanina 7:20 dia afaka mahita ny rindrina izay naoron'i Jesosy izay mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana isika. Avela hampiasa fitaovam-piadiana ny fitondram-panjakana rehefa miaro ny fifandraisan'ny mpifanolo-bodirindrina, miantoka ny zony tsirairay ary manafoana ny faharatsiana ao anatin'izany ny mitandro ny filaminana. Hoy ny Romanina 7:4 manao hoe fampanopin'Andriamanitra hahasoa anareo izy, fa raha manao ratsy anareo kosa matahora fa tsy entiny foana ny sabatra. Fampanopin'Andriamanitra izy dia mpamaly fahatezerana amin'izay manao ratsy. Na dia izany aza na dia fitaovana ara-dalàna amin'ny fanjakana aza ny sabatra dia manambara toy izao Jesosy fa tsy misy fetra ny fiadiana ho an'ny fiangonana ao amin'ny testamenta amin'ny vaovao. Hoy izy hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoka mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho fa ankehitriny tsy avy eto ny fanjakako. Amin'i Jesosy ny fahasamihafana mazava eo amin'ny fomba izay ampiasain'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny iraka izay ampanaovina azy sy izay ampiasain'ny fanjakana dia tena tokony ho famantarana mazava tsara ny toerana misy ny tsipika miavaka ampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana. Araka ny resantsika tao amin'ny lesona voalohany sy fahatelo dia nanorina ny fiangonana Jesosy mba hanamafisana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra nefa tsy nanery antsika hanao ankera na antery izy. Ohatra ho an'ny mpitondra fiangonana rehetra dia nohajain'i Jesosy mandraka hariva ny fetra nampiasainy izay napetrany mampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana. Malemy fanahy sy tsara toetra izy ary tsy mampiasa fampitahorana na herisetra mihitsy aza. No laviny mafy ny ezaka rehetra mba hahatonga ny andraikiny sy ny tanjony olom-pirenena fa tsy ara-panahy. Ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana dia manambara ny famindrampon'i Jesosy sy ny fahatsarany ary ny fahendreny. Tena hafahafa tamin'ireo mpanorina fivavahana hafa io fotofotom-pampianarana io ary voaporofo tamin'ny faniriany ampifangaro tanteraka ny fitondrana sy ny fivavahana. Ny tantara maizina sy maharikoriko nandritra an'ireo taonjato ny tambaran'ny fiangonana sy ny fanjakana
dia mampiseho ny fahadisompana tenana mahatsiravina nataon'ny fiangonana tamin'ny nialany tamin'ny fampianarana momba ny Mesia sy ny fotom-pampianarana apôstôlika io. Rehefa nahita indray ny baiboly sy ny filazantsara ary ny mpamonjy ny fanavaozana protestanta dia tsy mahagaga raha namerina ny fisarahan'ireo sehatra roa izay niorina tamin'ny fampianaran'ny Kristy ireo. Eo amin'ny fanohizana ny asan'ireo izay mialohantsika, ny iraka ataontsika dia ahitana ny fanambarana ny fahamarinana sy ny fiarovana ny fahalalana ara-pivavahana. Izao no lazain'i Madamo White mahakasika an'izany, manao hoe ny faneva ny fahamarinana hozy izy sy ny fahalalana ara-pivavahana no samborin'ireo mpanorina ny fiangonan'ny filazantsara sy ireo vavolombelon'Andriamanitra nandritra an'ireo taonjato ny fandimby nanomboka teo dia natolotra teo an-tanantsika tamin'ity ady farany ity. Ny andraikitra amin'izany fanomezana lehibe izany dia miankina amin'ireo izay nitain'Andriamanitra tamin'ny fahalalana ny teniny. Tokony handraina io teny io ho fahefana faratampony isika, tokony hanaiky ny fitondran'olombelona ho toy ny ordonansin'Andriamanitra koa isika ary hampianatra ny fankatoavana azy ho adidy masina ao anatin'ny faritra ara-dalàna. Fa rehefa mifanipaka amin'ny fitakian'Andriamanitra ny fitakiana dia tsy maintsy mankatoa an'Andriamanitra isika fa tsy olona. Tsy maintsy ekena ao ambony lalàn'olombelona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ny lovantsika ara-panahy manko dia ahitana ny adidy hahatakatra tsara sy hampandroso ny afatry ny fahalalana ara-pivavahana. Ary izany tokony handrisika antsika ihany koa handeha eo ambany fahasoavan'ny Tompo mandrakariva ka na inona mety sehatra misy antsika anivon'ny asa dia aoka ho fampianarana sy hampitombo ny finoan'ny maro tokoa ny isika. Tsarovy mandrakariva fa ambasadôran'ny lanitra ianao, solon-tenan'ny lanitra eny amin'ny toerana rehetra misy anao eny. Ka ny fihetsika, ny asa, ny fanehoan-kevitra dia aoka atsiaro mba ho mbany fitarihan'Andriamanitra hatrany isika. Hivavaka ary isika. Rainay tsara ny Azan-Danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra anao ny amin'ny mampianatra anay mandrakariva. Dia tokony hitandremanay ihany koa ny amin'ireo toerana rehetra misy anay ary koa dia tokony hanajana ihany koa ny zava-misy indrindra anivon'ny fitondram-panjakana, ny hatsapana ihany koa hatraiza ny fisarahana izany eo anivon'ny fitantanana ara-pivavahana. Dia mangataka aminao izay mba omenao fahendrena sy omenao halemem-panahy ka handeha araka ny sitraponao hatrany ka mba ho fianarana ho an'ny mino tokoa any izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.